Akoatra ny fijerena akaiky ny fahalemana eo amin'ny firenena dia isan'ny andraikitra asan'ny mpitandro ny filaminana ihany koa ny fijerena manokana ireo tranga miatra amin'ireo zaza tsy ampy taona. Fanadihadiana hoentin'ny rotsy rakotin'ny rainy. Tsy ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ihany no isan'ny an-tanana voalohany mpitandro ny filaminana toy ny polisy, fa isan'ireo mandray an-tanana ny momba ireo zaza tsy ampy taona ihany koa izy ireo. Raha ny tamin'ny taon-dasa iny ohatra dia nahatratra 4,700 ireo fitarainana voarain'ny polisy mahakasika ny tsy fanajana ny zon'ny zaza tsy ampy taona. Tafiditra ao anatin'izany ohatra ny fanodikodinana ny zaza tsy ampy taona, fakanakeriny azy ireny ary koa ny fanararaotana ranofo atao amin'ireny zaza ireny. 5,700 ireo fanadihadiana izay efa vitan'ireo polisy tamin'ireo tsy fanajana ny zon'ny zaza tsy ampy taona. Olona misy 2,700 no nahiditra ponja ka ny 3,700 tamin'ireo no nahazo fahafahana vonjy maika. Raha ny mahakasika ny alatromby izay nanjaka tanteraka tamin'ny taona 2012 iny moa dia 2,704 ireo omby nisy nangalatra nandritra ny taona iny, raha 2,703 kosa ny tafaverina tamin'ny tompony. Miisa 4 ireo polisy lavo tamin'ny asany tamin'ny fanenjehana ny dahalo mpangalatr-omby, raha 5 kosa ireo dahalo matin'ny polisy ka 2,700 no nahiditra ponja. Raha ny momba ny fanodikodinana ny arena voajanahary kosa dia nahatratra 7,700 ireo andramena tratra. Nahitana ihany koa ny fanondranana tsokotsoko ireo sokatra an-tanety izany ka 4,700 ny tratra saika ahondrana teny vato. Anamafy hatrany ezaka efa vitany hatr'izay moa ny polisy amin'ity taona 2012 ity.